Ahoana ny atao ahafahanao mampitombo ny valeuranao. Toy an'ilay vidéo nataoko omaly izy ity raha ohatra ka mbola tsy hitanao dia jereo anaty commentaire ny lien dia jereo mihitsy aloha izay vidéo zay ahafahanao mahafantatra ny zavatra resahana ato anatin'ity vidéo ity. Tika maly hoe ny vola azonao dia arakaraky ny valeur afaka apportenao amina fotoana anankiray. Izany hoe ny olona anankiray, ny mpampiasa anankiray, ny client anankiray ny valeur apportenao aminy ao anatina fotoana no afaka ipeheny anao. Izany hoe plus betsaka le valeur afaka apportenao, ambony le valeur afaka apportenao dia plus betsaka ny mitombo ny paiement azonao tout simplement. Zavatra anankidimy no atoroko anao ato anatin'ity vidéo ity ary lefa dimy farany anisan'ny tena important nefa indraindray adinodin'ny olona. Voalohany ary anisan'ny tena important be dia hoe devient incontournable. Izany hoe tsy azo elana, ataovy izay mampatonga anao tsy azo elana. Marina fa afaka soloina daholo ny olona rehetrarehetra fa rehefa ianao no tsy azo elana, izany hoe lasa merary ianao. Ny mampatonga anao tsy azo elana, maîtriseo ilay domaine anao. Ataovy izay tena ahaizanao an'ilay domaine anao, tsy vitany hoe ahainao fotsiny fa tena trandrao izay ampatonga anao ho lasa pro ao amin'ilay zavatra ataonao. Trandrao izay mety mampatonga anao ho lasa expert ao anatin'izay satria ianao amin'izay fotoana izay mety manana ny information tsy hanana ny olona hafa, manana fomba fanao mety tsy hanana ny olona hafa, mety tsara kokoa noho ny hafa ny fomba fanaovanao anazy. Izay le mampa-pro anao, izay le mampa-expert anao rehefa maîtrisenao le sujet anao. Izany hoe tena hainao le izy, tsy hoe modimody hainao fotsiny le izy fa tena hainao mihitsy le izy, pro ianao anatiny io. Teneniko anao fa 95% an'ny olona dia tsy tia mandalina, tsy tia mandeha lavitra, tsy tia creuser any amin'ilay tena fond le izy fa eo ihany daholo fotsiny, efa mise reposer amin'ilay laurier any hoe atretotreto. Izany hoe raha ohatra ianao ka te hitrandraka bebe kokoa, te ho paye bebe kokoa dia tena maîtriseo le sujet anao, mandeha lalina kokoa, jereo hatrany millimètre près azonao atao dia amin'izay fotoana izay ianao lasa incontournable. Izany hoe rehefa io domaine io dia tonga dia ianao ny any an-tsain'ny olona. Rehefa io zavatra io dia tena hoe ianao no pro ao anatin'ilay izy ka ianao no lasa tediaviny, ianao no lasa antsony ka normal be. Raha ohatra ka amina fotoana anankiray no ny asanao dia lasa mahazo plus ianao, tsy mitovy amin'ny olona rehetrarehetra izay moyen na tsotsotra fa ianao plus satria ny zavatra afaka apportenao dia plus, ny zavatra afaka apportenao dia tsy mitovy ny afaka apporten'ny olona mahazatra rehetra. Faharoa ampitombo ny expérience anao. Plus ianao be expérience dia plus mikotiny ao anatin'ny valeur anao. Manomboka zavatra anankiray na manomboka asa anankiray dia aza miaingitraingitra mihitsy fa ataovy izay afaka atao rehetra, ataovy izay ahafahanao mahazo maximum d'expérience satria mitombo any anaty CV anao iny, mitombo any anatin'ny valeur anao iny ary ahafahanao mahazo zavatra be ihany koa tsy noho le mety hoe ao anaty CV na ao anatin'ny zavatra vitanao fotsiny fa na ianao arany tsy mitovy aminao, tsy misy expérience mihitsy fa rehefa misy expérience ianao dia mia-mature, mora kokoa ny ahafahanao migérer situation sasany, ohatra mety mora kokoa ny lasa ahafahanao résoudre certains problèmes ohatra no le expérience anananao. Ka rehefa mebetsaka ny expérience anao, rehefa be expérience ianao na société ianao na olon-tsotra dia hafa mihitsy ny andraisan'ny olona anao na ny andraisan'ny client anao tsy mitovy amin'ny hoe tsy misy ninina mihitsy ianao. Izany hoe raha azo atao izany ny mampitombo foana ny expérience indrindra fa ao anaty domaine anao dia ataovy aza miaingitraingitra, aza dia mirefuser zavatra indrindra fa raha mbola manifinifiny ianao fa ataovy izay afaka atao fa reny no ampitombo ny expérience anao sy ampitombo ny valeur anao. Fahatelo mianara zavatra vaovao. Important ity zavatra ity satria io no ampiavaka anao amin'ny hafa.
miavaka amin'ny hafa ianao dia mahazo zavatra tsy mitovy amin'ny ananan'ny olona rehetrarehetra, mahazo opportunité tsy mitovy amin'ny ananan'ny olona rehetrarehetra. Mety afaka nokatra anao varavarana hafa fa mety ihany koa ampitombo ny vola omen'ny mpampiasanao na omen'ny orinasanao na ny valeur anao satria ianao manana zavatra tsy ananan'ny olona rehetrarehetra. Izy foana ny fianarana, tsy voatery le mianatra any amin'ny université le resako eto fa mety mianatra langue ianao, mety mianatra mety maka certification amin'ny resaka gestion d'équipe, peu importe fa raha misy zavatra afaka ianaranao indrindra fa hoe ho atout ou plus ao anatin'ny zavatra ataonao dia ataovy zany. Andao atao ohatra ny hoe nanao comptabilité ianao dia lasa comptable ianao rehefa avy eo fa andao atao hoe mahay teny sinoa ianao na mahay teny anglais. Tsy mitovy amin'ny opportunité azon'ny olon-tsotra tsy mahay an'izay ny opportunité ianao fa ianao mety misokatra amina marché international ianao mety na anatina société tsotra arany ianao mety hampandraketina zavatra hafa satria misy zavatra plus afaka apportenao no le fahaizanao langue fotsiny ohatra exemple fotsiny zay fa be dia be ny afaka ataonao zany hoe raha misy zavatra afaka ianaranao fa anao mampitombo ny valeur anao mampitombo ny zavatra efa hainao indrindra fa amin'ny zavatra le domaine anao io zany dia atao fa tsara be. Faefatra dia hoe mieza hatrany mivoatra. Misy zavatra be dia be vaovao eo amin'ny asanao na eo amin'ny fiainanao en général dia mieza foana mivoatra le zavatra vaovao reny azonao ianarana misokafa ny saina dia ampidiro zavatra vaovao mametra foana ianao fanontaniana hoe inona ny zavatra afaka ataoko ampivoatra andray androany, inona ny zavatra afaka ataoko ampivoatra ny asako indray androany, inona ny zavatra vaovao afaka ataoko mba hampatonga ana tsara kokoa. Dia jereo fa mety misy outil vaovao azonao ianarana, mety misy formation azonao ianarana. Le fivoarana resako eto tenanao manokana aloha hoe ahoana no ahafahanao mba devenir une meilleure personne, zany hoe mety resaka développement personnel anao, mety resaka momba ny finance anao, mety resaka momba ny leadership anao. Be dia be ny fampivoarana afaka ataonao ny amin'ny tenanao, mety ny vatanao mihitsy ihany koa. Fa eo ihany koa ny fampavoarana eo amin'ny resaka eo amin'ny domaine anao na eo amin'le asanao zany, manova investissement amin'le zavatra ataonao amin'le asanao. Inona ny zavatra afaka ataonao mba hampatonga anao ho tsara kokoa, mba hampatonga an'le asanao ho tsara kokoa dia aza mitsahatra mihitsy mivoatra zany amin'izay fotoan'izay sy mitady fampivoarana amin'ny tenanao sy amin'le domaine misy anao. Fady ny farany izay anisan'ny tena important be dia ny hoe mahaiza mivaro tena. Tsy le mivaro tena eritreretinao fa le mivaro tena eritreretiko. Le mivaro tena tiako tenenina eto dia izao hoe mahaiza manome valeur ny tenanao. Ataovy mise en valeur ianao, mila fantatry ny olona ny valeur anao. Raha ohatra ka mivarotra gâteau le tena tsara be reny, ohatra le tena amin'le pâtisserie tena enjana be reny dia eritrereto hoe varotana eny amoron-dalana ilay izy dia talatabatra tsotra izy dina vovoka eo dia ho fantatry ny olona ve hoe tsara io gâteau io ary sy vidy an'io gâteau io ve, na dia ohatra ary nataontsika hoe chef atao amin'ny Colbert mihitsy namboatra an'ilay izy, ataoko angamba fa tsisy ino hoe tsara io zavatra anao io na tena les pâtisseries de haute qualité io anao io raha eny amoron-dalana nanaovanao an'ilay izy. Vitany anananao daholo fotsiny le compétence zany na le valeur sy ny rehetrarehetra fa mila hainao le mivarotra ny tenanao mampiseho an'le mahaizy azy anao satria tsy fantatry ny olona io raha ohatra ka tsy ampiseho anao, tsy fantatry ny olona le izy raha tsy ampahafantarina anao. Azo ianarana zany zavatra zany fa misy fomba maro isan-karazany ahafahanao manao an'izany eo amin'ny sehatry ny asa. Misy olona tena be valeur be, manana zavatra be dia be, mahay zavatra be fa ohatrany hoe eo fotsiny izy satria tsy hainy manome valeur any tenany sy mampiseho manasongadina an'le valeur ananany. Tena mbola travail be zay manasa anao anao an'izany sy misy documenter makasika an'izany raha ohatra ka tena mbola tsy hitanao mihitsy anaovana anazy na matsiaro ianao hoe tena mbola tsy haiko mihitsy le manome valeur any tena koa sy mampiseho sy manasongadina le zavatra ananako sy le zavatra haiko.
Satria vidéo antsika androany misaotra anao nanaraka hatramin'ny farany tenenanao anaty commentaire hoe iza tamin'izy anankidimy ireny ny tena mbola tsy ataonao mihitsy ary mbola tena manahirana anao ny manao an'ilay izy. Ho anareo kosa izay maniry te handeha landala kokoa te creuser bebe kokoa hoe ohatry ny ahoana no ahafahanareo payer bébé coucou amin'ny domaine misy anareo considérer n'olona bébé coucou na orinasa io na client anareo amin'ny domaine misy anareo sy amin'ny fiainanareo amin'ny andavanandro dia zao misy ny manifeste abondance 2.0 izay anasako anareo zay mety lina rehetrarehetra ny andeha creuser an'izany sujet zany landala kokoa amin'ny 1er novembre le izy webinaire 100% en ligne zany via visioconférence dia manoratra nareo hoe manifeste abondance 2.0 any amin'ny afatra miafina raha ohatra ka maniry hisoratra anarana sy alala bebe kokoa makasika an'izay misy ny offre promotionnelle amin'izao zany hoe limité ihany izy io fa alefaso ny message privé dia amin'ny 1er novembre ny fotoana na aiza zany misy anao maneran-tany dia afaka manatrika an'ilay izy ianao satria 100% en ligne. Mariako fa raha ohatra ianao ka mbola tsy nanatrika an'ilay manifeste abondance tamin'ny voalohany dia tsy maninona afaka tonga dia io ny hatrehanao tsy voatery hoe mila an'ilay anankiray ianao vao afaka manatrika an'io fa afaka tonga dia io no arahanao satria zavatra anankiroa samihafa mihitsy indreo zany. Raha nasoanao ty vidéo ty aza ty tena zarao manodidina anao fa mety mahasoany zareo ihany koa ao anaty commentaire lien le vidéo voalohany raha mbola tsy hitanao dia zao mamiratra ianao androany.